Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vamalala no iarabanantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao dia miaraba antsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto indray amin'ity androany ity dia ny fiadanan'ny tompony hanapaka antsika tsirairay avy izay tonga eto indray mifampitaona anaty izao fandarantsika vavaka fiambena izay rahanao fandarana vavaka andramboka izao ny groupe vavaka fiambenana indrindra ny groupe izay maharezy ny akila teo ny akimety azy miaraka aminay mivady dia hotahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra dia faly be mihitsy ny mahita anareo dia matoka fa namakivaky tontolo herinandro nafinaritra daholo tsika nefa mora ozy ianao hoe ohatrany tsy dia netiny ana tamin'iny dia za te teny aminao hoe mbola fahasoavan'Andriamanitra matoy izao antsika tafavory eto amin'ity androany ity ka andao hisaotra azy amin'ny zavatra rehetra ary ho apetrakitsika amin'ny tontolo herinandrotsika manaraka indray. Alléluia. Tianao Jesosy, mety tombonandro ianao no tahiny ianao ny tantaniny tamin'ny tontolo andro iny tonga soamanjary tsika mifankahita velonaina dia arabaina araba ary ilay rasoavina dia ny tompony omba antsika tsirairay avy. Dia raha misy androany ianao vao miaraka aminay eto dia tonga soa ianao faly izay mahita anao eto iaraksika amin'ny adiny iray sasany eo ifampiareo anatin'ny hira vavaka tenin'Andriamanitra dia matoka fa ahery anao raha miala eto. Alléluia. Raha tonga voalohany eto ianao dia tonga avy indray amin'ny lahady. Alléluia. Satria amin'ny lahady indray tsika vao misy fandarana vavaka fiambenana fa rehefa paketo moa ianao dia faly be foana zay mahita ny rahalahy tojo ny hitako niditra voalohany teo raha tsy diso dia avy eo rahalahy ranabavy zaviny teo lasa niakatra ny ambony viana izy dia tsy hitako intsony le tany ambony tany fa mialana tsiny fa rahalahy tojo fotsiny hitako teo tamin'ny voalohany dia ranavavy Marijo, Lovely, Zina Teoda, Eliana, Ihaja, Maman Valtina, Rasoerniana, Tati Sabrina zany vao androany vao hitako eto tonga soa ianao Zina Teoda, Jotina Tavitasoa, Naira Keron, Yama, Maman Tojo Mikael, efa teo Rasoar Malala, Maeva, Tsiry Amboara Miel, Mamy Toy ny Tantely Erika Rak, Andrina Suzelle, Itody Rahono Soa, Saondra Raza, Iladanna, tahiny tompitsika rehetrarehetra. Verselina, Kambana Rantamalala, Bertsava, Aimé Lovely, tonga soa daholy faly be zany mahita anareo. Rolianis, Armand Lalao, efa nahita tory ve ary Garanorso, Tsikrakoto izay indray vao hita tonga soa. Jonathan, Emy Manambotso, Mami Soaveva, Tirira Albenja, maro dia maro nareo efa tafiditra dia isaoran'Andriamanitra zany isaotranareo ihany koa. Saondra Raza efa narabaiko teo Tina Rakoto Arzaka, tahiny Jesosy zay mbola tsy voarabako angamba mety efa voarabako daholo dia tahiny tompontsika rehetrarehetra dia fiadan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Androany aloha tsika mino ny zavatra rehetra andao aloha tsika hivavaka ho an'ny fandarana dia androany hivavaka fanombohana anabavy Fianarakoto dia androany koa nareo empitory-teny vaovao indray. Alléluia. Hitory-teny voalohany eto indray anabavy Yama ny Koweït dia mino fahampahery antsika zany da zadintsika mampahery azy makasitraka azy aorianan'ny tory-teny satria mba hampahery azy zany raha voandroany izy no hitory-teny voalohany anabavy Yama dia avy eo hivavaka ho an'ny firenena ny ranabavitsika Rodina avy any Koweït. Ireo ny ekipa iaraka amiko amin'ity androany ity dia matoka fa tsy ala maneto anao amin'ity androany ity. Ndao antsika hivavaka ho an'ny fandarana tahiny tompo Zoko Fianarakoto anao ny fitenenana. Dia ampifaliana lehibe indray ny mamerina fiarabantsika rehetrarehetra hatratr'izao alina izao dia hiaraka hivavaka ary tsika ny voantsika izao fotoana mahafinaritra dia mahafinaritra izao dia indram-bavaka n'izany fandarana izany. Andriamanitra misaotra anao indray izay raha mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao alina izao dia raha tsy mankalaza ary manome voninahitra anao izay satria noho ny famindraponao Jesosy mbola tsy nahala nandritra anay ka dia velona trapamonjeny izay ary nahazo famindrapo avy aminao. Tantera eto ny teninao Andriamanitra manao hoe atsoa dia hovaliako ianao ka ampiseko zavatra lehibe sarim-patarina izay tsy fantatrao. Mino an'izany teny izany izay Jesosy
ary manantena an'izany mba hazonay valim-bavaka ka dia tahio amin'ny fomba manokana Jesosy n'izao fandaharan'izao ny fitaovana ety mampipita ny teninao sy ny fanjakanao Andriamanitra satria ho maro ny olo-monjena amin'ny alalan'izao fandaharan'izao ka dia apetrako aminao sahady arovo ny teny izay afafy ny mpanompona eto mba ho aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra Jesosy dia jereo manokana koa ny mpanomponao izay tory izany teny izany ianao nametraka ny teny eo am-bavany Jesosy mba tsy ho hisy ho diso ary teny fandresen-dahatra ary ampiova ny fon'olona maro anaraka anao Jesosy jereo amin'ny fomba manokana ihany koa ny mpiaino mba haharitra sy handray ny amin'izay afatra izao Jesosy isy ihany koa no resy lahatra na dia teny iray mpivava-monjy azy isy ny ahazo hery-ndray ary izay rera-dreraka ara-panahy dia ahita hery sy tanjaka ary hita fahazavana indray amin'ny alalan'izao fotoana izao Jesosy dia ombay ny famindram-ponao ny vavaka sandratra ho an'ny firenena Jesosy satria ilainay izany vavaka izany mba hazony ireo vahoakanao mba famindram-po sy famelan-keloka mba hazony adam-pinaritra dia apetraka eo am-pelantananao koa Jesosy ireo izay rehetra te haniry hanaraka izao fandaharan'izao kanefa noho ny mbola any am-pandehanany any noho ny antony maro samihafa Jesosy hafaingany ny diany ary ataovy mandray an'izany teninao izany izy ka dia voninahitra eo anao ka hatramin'ny talonerako mandrakizay Aleluia amen. Aleluia misaotra betsaka ny anabavy zoky fianarakotsika tao anatin'izany ten'Andriamanitra izany Aleluia dia aoriana ty hiri ty dia andehanao ian'ny ten'Andriamanitra izay tiana anabavitsika hitoditsika andao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty elaela tsika tsy nanao an'izy ty ataontsika izy ty dia ataontsika amin'le version miadakadana mba azahoantsika haipana tsara Aleluia tsika ary tena andreo tsy misy soa afa-tsy anao Jesosy tena nafoky ny aren'ny tany raha tsapanao zany mahatsapa ianao hoe za Jesosy tena hainao ny arenako ambony indrindra Aleluia dia andao raha hiran'ny ty hiri ty tsika amin'ity androany ity menofinaritra tsika rehetrarehetra dia ao aorian'ny ty hiri ty hiditra hitondra ten'Andriamanitra ny ambavitsika Iama avany Koweity menofinaritra azy lavary Aleluia. Tsisy soa afa-tsy anao Jesosy tsy misy soa afa-tsy Jesosy nafoky ny areny tany manan-karena Jesosy manan-karena manan-karentsika manana azy Jesosy sotra Jesosy Aleluia fala Jesosy tokana ihany Jesosy tokana ihany nari mahatra sabola manawe
anao miran'izany dia miteny ianao hoe za Jesosy tsy manana afa-tsy anao anjara aloha basy fananako hoe halleloia Falha Jesosy halleloia anisan'ny raha mahafinaritra izy iny a iny version iny tena anisan'ny raha ataonay fataonay ato an-trano rehefa anaty fotoam-bavaka tena mahafinaritra izy iny halleloia tsy misy soa afa-tsy anao Jesosy a halleloia nafoko ny aren'ny tany a manan-karena nahita azy a faly ao aminy a halleloia manana fifalianao maraka amin'i Jesosy raha ohatra ianao ry havana manompo an'Andriamanitra nefa ianao tsy afa-po amin'Andriamanitra dia mila mbola miroso lalandalina kokoa ianao itsika mpivavaka tsika mpino a dia olona tsy tokony hitsiritra zavatra hafa izany intsony hoe fiainan'olona hafa izany ary tsy forsena izany fa tena zavatra mandeha ho azy hoe miaraka aminao a Jesosy a tena enao no arenako ambony indrindra arena sy fananako halleloia saoran'Andriamanitra zany izy zany dia manana fifaliana ianao na dia mahantra aza aho izy a dia mbola faly foana halleloia mbola manao foana hoe faly ao aminy a halleloia ka ny olona manana an Jesosy tsy mahantra zany koa halleloia dia mahay rezy ianao dia ho tahin'Andriamanitra ny tsika rehetrarehetra zao tsika tenin'Andriamanitra efa dodina efa ato efa voninato ny toriteny a entiny anabavintsika iama dia andao ary tsika tonga dia tsy andrela fa tonga dia hiditra ao anatin'izany a tenin'Andriamanitra zany a isika amin'izao fotoan'izao andao ary a adiritsika ny toriteny a entiny anabavintsika iama halleloia Halleluia tahin'ny pastera dia tahin'ny rehetra izay manaraka izay fandarana vavaka fiambinana izao dia mbola resiko fahasoavana ho andray ry havana makeko ny afatry ny tompo amin'izao alina izao dia izany tenin'Andriamanitra izany izay hitantsika ao amin'ny tantara faharoa tantara faharoa toko fahafito andinin'ny 7:10 raha hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy raha jerentsika ny soramandry dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny valy mivavaka nataon'i Solomona halleloia vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hasitrana ny taniny halleloia amen tena nampahery be ary havana izao tenin'Andriamanitra izao tena hoe feno tena tonono eto daholo ny antso tonono eto ny fahasoavana omena anao tonono eto ny fanomezana anao ny hery mba hahafahanao manetry tena hahafahanao
manolo tena miroso bebe kokoa amin'ny fanarahana dian'ny tompo tena hoe raha jerentsika izany tenin'Andriamanitra izao tena teny izy hoe raha ny oloka izay natsoina amin'ny anarako teto izany dia nisy antsony tompo ohatra antsika izao hoe sendra nandalo amin'ny masontsika izao fandaharana izao. Tsisy ny tenanao hoe ndao ianao mijery ny fandaharana io fa ohatra nandalo amin'ny masonao dia mba nanandrana ianao ka nijery ianao hiaino inona ary ny tenenin'ity fandaharana ity, inona ary ny zava-misy ato, dia niaino ianao ary tena nandresy lahatra anao dia dinio fa tsy tamin'ny kerinao izany fa noho ny antso ny tompo taminao. Teo ny tompo ny antso anao dia teo ianao no tavela niaino. Rehefa niaino ianao dia tena hoe tafalatsaka ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, resy lahatra ianao. Dia eo koa izy miteny hoe hanetry tena ka hivavaka. Dikany hoe fanetretena ry havana dia fialana amin'ny ratsy rehetra. Fantatsika angamba izany hoe fanarahana dian'ny tompo izany dia betsaka ny zavatra lazainy mididiny. Rehefa hanara-dian'Andriamanitra ianao dia eo miova amin'ny fiainanao. Arianao ny zavatra taloha, ny fiainan'izao tontolo izao. Tena hoe miova ny zavatra rehetra nataoko hoe ny namanao ilay mpiresaka aminao ary lasa mandao anao satria ianao fa mitandrina ny zavatra rehetra. Tsy voataona ny makarotsy io na handeha hijery fety ato sy aroa hanaraka ny fiainan'izao tontolo izao fa tena hoe hanara-dian'ny tompo, hanetry tena, tena hoe hanamaso tena. Tena hoe mampahay ity tenin'Andriamanitra ity ry havana ary tena hoe izao tenin'Andriamanitra izao nahatsapahako hoe antson'Andriamanitra tokoa teo amin'ny fiainako dia tena hoe izaho manokana jery an'izao fandaharana handramboka zao nandalo teo amin'ny masoko io tsy haiko firy andro fa tsy nanandrana sady tsy nenoko akory inona ary zavatra tenenina fa tonga indray andro ry havana mba nanandrana hoe ndeha henoko hoe inona ny tenenin'ity fandaharana ity, inona ary ny zavatra tenenin'ity olona ity. Nenoko ry havana ary resy lahatra fakay tenin'Andriamanitra tena hoe nikasika ohatran'ny hoe olona fantatro ny pastera, ohatran'ny hoe efa avy niresaka tamin'ny pastera dia teneny ny fiainako teo ry havana ny antsoin'Andriamanitra voalohany nanaraka izao fandaharana izao. Dia tena hoe tsapako fa niantso Andriamanitra ary nanomboka teo nariako ny zavatra taloha, zavatra tsy nankasitrahan'Andriamanitra rehetra. Fantatsika rehetra izany didin'Andriamanitra izany, fantatsika ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Niraisiko izany fahanamasinana tena izany ary natsapako valim-bavaka lehibe tokoa. Tena betsaka tsy tambo isaina raha ny valim-bavaka ny azoko teto amin'izao fandaharana izao fa tena hoe deraina Jesosy. Ariako tokoa ny ratsy rehetra. Inona moa ny ratsy rehetra? Fanarahanao ny fiainan'izao tontolo izao hoe fenoanao ny hira tsy ankasitrahan'Andriamanitra, fanarahanao an'ireny laivon'olona tandatsanjaka tsy ankasitrahan'Andriamanitra ireny, ny famaliana komanteran'ny olona mifamaly ohatra, efa tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Eto moa tsika ny laiva dia izay no ataoko ohatra akaiko voalohany. Eo koa ny ataontsika hoe profilanao raha mbola hitanao fa profila hoe lamba mitanjatanjaka tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Tena ovay ry havana raha tena hoe hanara-dian'Andriamanitra marina ianao, hitady valim-bavaka ianao. Fa tena izany ny voalohany tokony hanarahanao an'i Kristy dia ny fanamasinana tena voalohany indrindra satria ianao hitady valim-bavaka.
fa rehefa ireo ny voasakanao amin'ny fiainanao dia hitanao navalimbavaka izany ary ho avy moramora tsy takatry ny sainao ny zavatra rehetra angatahana amin'Andriamanitra. Dia eto ary manainga antsika tsirairay avy izay mienzo fandarana izao, aza atao hoe nandalo fotsiny ihany, aza atao hoe nijery fotsiny ihany ianao nijery an'izao fandarana izao, fa atao hoe tena teo ny antson'Andriamanitra taminao, teo no fotoana andraisanao an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia arao ny tompo, arao akatoavy izay afatr'Andriamanitra aminao, raiso ny mpinoana fa tena hoe tsy ho takatry ny sainao valy mivavaka, valy izany rehetra izany fanamasinana tena sy ny fanetretena sy ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra, tena hoe tsy takatry ny sainao. Araka ny teny hoe lanitra ary omenanao. Tsisy toan'izany Andriamanitra izany rehefa na tena teneniko anao izany a. Zaho dia tena hoe mahatsapa, feno fifaliana miaraka amin'ny tompo. Satria efa nareko ny zavatra taloha, raisiko ny tompo aho, tompo sy mpamonjy ny fiainako a, dia apetraka eo aminazy ny zavatra rehetra momba anana ny fianakaviako ny ankohonako rehetra. Dia toy izany koa ianao miaina izao fandarana izao. Raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Fa tsy atahotra ny ao ninona hotakotako izao tany fandalovana izao, satria fa akaiky ny andron'ny tompo, fa akaiky fiavian'i Jesosy a. Amboary no avinao. Vanjina ny lanitra fa tsy ny fiaina izao tontolo izao tany izao ho levina, fa banjino a ilay lanitra vaovao izay omen'ny tompo anao. Satria ny tompo ny teny ahasitrana ny tany, ahasitrana ny fiainanao iray manontolo, ny mombanao rehetra, ny asanao, ny ankohonanao, ny zanakao, ny fiainanao iray manontolo hositrahany ny tompo. Dia raiso a, ampinoana izany teny izany a. Ndahotsika hiaraka nompon'ny tompo tena hoe amfotsika rehetra, ary io ny zavatra taloha raiso ny tompo a. Ho fiainanao, apetratsika eo aminy fiainantsika iray manontolo, ny momba antsika rehetra. Dia voninahitra dia ho anazy irery ihany a fiadanana antsika rehetra. Dia misaotra antsika rehetra ny aina izany tenin'Andriamanitra izany hatramin'ny farany a. Aleluia, voninahitra ho anazy irery ihany. Aleluia, amen. Aleluia, isaorantsika an'Andriamanitra. Isaorantsika an'Andriamanitra izany, aleluia, izany toro-teny izany anabavy a. Raha izany ny fanomboana dia mahafinaritra tsara mihitsy ny aleluia. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany, fa tena hoe mahafaly, aleluia, ary mahavelom-bolo a, izany atao hoe tenin'Andriamanitra rehetra ny anabavintsika hiama izany, aleluia. Solomon, ina moa ny zavatra mampiavaka ny Solomon? Mampiavaka ny Solomon dia ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra azy. Ny dikany hoe Solomon dia hoe miadana, aleluia, miadana, fiadanana, miadana anaty fiadanana, miadana, ary nampiadanan'Andriamanitra misy moa Solomon e. Tamin'ny andro niainan'ny Solomon dia tsy nisy ady, ary ilay izy rehefa diniana dia fahendren'Andriamanitra ngeza be mihitsy, satria io ny aseny hanao ny tempoly. Te hanao tempoly Davida, fa tsy navelan'Andriamanitra hanao tempoly. Tena te hanao ny tempoly Davida, tao am-poniny hanao ny tempoly. Saingy misy Andriamanitra hoe miosin-drano ny tananao. I Davida na dia te hanao ny tempoly aza, dia tsy tian'Andriamanitra hoe tanana ny iosin-drano ianao an'ilay tempoly, satria hitoerany. Tsy hoe tsy tiany Davida, ary Davida raha ny iosin-drano tanany a, dia Andriamanitra ihany naniraka anazy, fa izay Andriamanitra. Tsy navelana anao Davida. Mbola fahendren'Andriamanitra koa satria izao
na de nasenanao tempoly ary davida mbola misy ihany ny ady tao anatiny tao ary mety mitombona hoe eny ampanaovana tempoly eny a de mijanona kely aloha ny asa mino fa efa nanao trano anao de misy fotoana miato ny asa satria manino tsisy vola no izy anan'le asa miato kely rehefa le andeha anao an'le beton iny ianao a de manangona kely ianao ny vato sy ny ciment sy ny vy sy ny rehetra iny tena mandany vola de miato kely ny asa satria misy ady tsy misy vola mandalo ady de fa indren'Andriamanitra zany ravana malala satria zao halleloia ny andrasany mihitsy isy mpanjaka anankiray omeny fitsarana omeny fiadanana fa anao tempoly zao zany ravana malala misy fotoana Davida eny ampitsoahana foana efa nitoriana tamintsika fa i Davida eny ampitsoahana eny de maninona mbola navita nampahery olona mbola navita namolavola olona lay olona tonga tao amin'ilay zoiny adolama tadiditanao toritentsika zany de tonga avany ny olona rehetrarehetra sahirana de niditra tao de Davida zany sady nitsoka ny Saoly no mbola nanao andreny ny tena marina efa nanao tempoly ihany Davida nanorina tempoly satria tempoly ngerevana atsika ho tena andreny tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ala fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo de Davida nanangana ihany tao fa tsy tempoly vato na tempoly briky fa reo olo reo de natsangany nefa izy teny ampitsoahana fa i Solomona nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana dia nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana izy a tsy nasiana ady satria tian'Andriamanitra anam-potoana anaovana ny tempoly aiza moa ry havana raha de batan'le hazo anaovana tempoly reny ny olona tonga ny fahavalo de lasa ny fahavalo ohatra ny hazo na efa mba misy eo ny esafodazy rehetrarehetra doran'ny fahavalo tsy navelan'Andriamanitra isy ady a satria tsitraky ny fony ny anaovan'Andriamanitra ny anaovan'ny Solomona ny tempoly ianao zany raha mandalo ady ianao mivavah halleloia izao ihany aloha mbola sady mandalo ady ianao mampahery olona ianao mikolokolo ny ara-panahinao sy ny sisa halleloia fa raha manam-piadanana ianao de tadidinao fa ianao manam-piadanana io men'Andriamanitra fotoana ianao ahafahanao manao ny tempoly nisy fotoana zao tsika tatsika taty an-dafy zao indrony confinement voalohany tena tadiditsika tsara mihitsy fa tena tsy nivoaka ny trano tsony tsika ny faharoa moa ohatra ny tsy de hita teo hoe ahoana ohatra sady confiné tsy confiné ohatra nivoaka foana ihany zay tamin'ireny fa zao tamin'ireny confinement reny a de nisy zavatra karazany roa nisy olona varina tamin'ny zavatra tena hoe natory tena to satria tsy mivoaka fa nisy ndray tamin'ireny a maromaro mihitsy zao teto amin'ny Facebook ny zavatra hitako a tao anatin'ireny confinement reny no nisy fandarana nisokatra tamin'ny Facebook de mahafinaritra rehefa misy fotoana ianao zany a tsy miasa ianao mipetraka ianao ampiadanan'Andriamanitra ianao satria mino aho fantahin'Andriamanitra foana ianao na de nandalo andreny aza halleloia de zao ry havana malala tadidio fa Solomona tsy nisy ady nisy zavatra nataony tao nanao tempoly misy fotoantsika rehefa misy ady tsika ihany tsika vao manatona an'Andriamanitra fa fanamboarana ny tempoly koa ry havana fanatonana an'Andriamanitra isan'andro ary amboary ny tempolinao raha mandalo ady ianao mivavah fa raha efa tafavoaka ny ady ianao tahian'Andriamanitra ianao amboary ny tempoly ny Jehova halleloia aoreny ny tempoly ao anatinao misy fahendren'Andriamanitra ambadika ianao tahian'Andriamanitra milamina tsara io amboary halleloia saotra nareo mankasitraka ny anabaviama fa mampahery azy ny teninareo reny a mampahery azy reny halleloia misaotra nareo zao aloha ry havana malala milohany amakitsika an'le tenin'Andriamanitra teo nivaly ny vavaky Solomona de tiako jerena aminao vetivety aloha ny vavaky Solomona rehefa navita ny tempoly tao anatin'ny fotoana ela nanamboarany Solomona ny tempoly dia tonga ny fotoana nitokanana ny tempoly am'izay de
fotoan-dehibe mihitsy tamin'izany etretinao fa any amin'ny tantara faharotoko fa 5 ary Solomona sy mpanjaka sy fiangonana dia nisy rena dia vory teo aminy teo anoloan'ny fiara dia samy namono zavatra tao fanatra dia ondry amanosy tsy izay tsy tambo isaina sady tsy hita isany amarony fotoan-dehibe zany fanatitra angezabe zany nataony zavatra rehetrarehetra niomana niara-panahy niara-nofo atao teo daholo ny zavatra rehetra fa nivavaka amin'izay Solomona any amin'ny tantara faharotoko fa 9:12 nanomboka nivavaka lava nivavaka Solomona teto hitanao mihitsy hoe olo-kendra no mivavaka tsisy adinina misy fotoana ilaina ny vavaka maharitra ry havanao manana mihitsy ianao fotoana ilaina ny fotoana ianao manana fotoana mivavaka maharitra ekeko fa betsaka ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao be re antsika zao hoe amin'ny 9 zao aty andafy aty Frantsa dia couvre-feu dikan'izany efa ao an-tranontsika amin'izany zaho maliny somary taraiky kely amaly efa tarabe amaly vao tonga taty an-trano fa manana fotoana ianao mivavaka maharitra mety possible mety tsy vitanao isan'andro zany satria betsaka ny herehany fa ataovy arak'izay azonao atao alleloia tsika zao rehefa zao tsika mbola hivavaka rapio tsika hanao commencement mbola hivavaka rapio tsika hanana fotoam-bavaka raroty alleloia dia zao ny zavatra nitranga mivavaka izy 9:12 dia Solomona natsangana teo anoloan'ny altaran'i Jehovah sy teo anatrehany fiangonana sy ny Israelera dia namelatra ny tanany halleloia dia nivavaka izy any amin'ny 20 Jehovah Andriamanitry ny Israely tsy misy andriamanitra tahaka anao ny an-danitra na ety an-tany izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindram-ponao ho amin'ny mpanomponao sy ny izay mandeha anatrehanao amin'ny fony rehetra sady efa natanteraka tamin'ny Davida raiky mpanomponao ilay nilazainao taminy fa nilazain'ny vavanao zany dia nitanterahany tananao tahaka ny zao andro an'io zao ko tanterao amin'ny Davida raiky mpanomponao Jehovah Andriamanitry ny Israely ilay nilazainao taminy hoe tsy ho diso zanakalahy anatrehako ianao hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny Israely sady ny zanakao hitandrina ny alehany ka makatony lalako tahaka ny nandehananao teo anatrehako ho ankehitriny Jehovah Andriamanitry ny Israely mifona aminao aoka ho tohany ny teninao izay nilazainao tamin'ny Davida mpanomponao tsara fantatritsika ity karaha ny fandiniana Andriamanitra nitazona io teny io hoe tsy ho diso zanakalahy eo anatrehan'Andriamanitra ny taranak'i Davida dia eo amin'ny seza fiandrianan'ny Israely zany hoe izy mpanjaka foana ivoaka vao amin'ny Davida raha ny fandiniana dia ny mpanjaka vavy Angleterre io hony rehefa ataony tetiarina rehetrarehetra dia taranak'i Davida zany hoe maninona tanteran'Andriamanitra misy eo amin'ny seza fiandrianana foana fa iny loha tsetsatsiaritra iny ajanontsika ny amin'iny fa eto amin'ilay manomboka mivavaka amin'izay Solomona no zava-dehibe ifampizarantsika androany satria ny soramandry teo ny vakiny ny anabavintsika teo dia ny valy mivavaka nataon'ny Solomona fa inona ary mivavaka nangatahany Solomona ary mbola ampaherezako anao ihany koa fa ianao raha mivavaka ianao mila miandry valim-bavaka be dia be amintsika miandry vavaka mangata-bavaka dia tsy miandry valim-bavaka be dia be amintsika no mivavaka dia na itsika ary tsy mino an'ilay izy ho avy amintsika ilay izy mangataka zavatra tsy inona koa ho vitan'Andriamanitra dia manana finoana ianao dia nivavaka izy andiny efa 20 amin'ny tantara faharotoko fa 9 Andriamanitra fa dia onona amin'ny olona ety an-tany eny lanitra ny lanitra aza tsy omby anao ko mainka fa ity trano nataoko ity nefa etretinao ny tempolon'ny Solomona zany ny tempolo ngeza indrindra ny joalajoala sy tena feno zava-tsara be ity indrindra ny alan'ny Solomona nenina nanaparany multimilliardaire anazy ny nanaovany tempolon'ny Jehovah zany fa zao ny zavatra mba fantatry zao tsapan'ny Solomona ry havana inona moa ty ny tsy maintsy nataony tempoly ary inona fa Andriamanitra dia hitoetra amin'ny tempoly fa saingy tsapan'ny Solomona hoe Andriamanitra inona moa lanitra ny lanitra aza tsy omby anao maika fa ty tempoly izay nataoko ity alleloia fanetreteny zany io ve moa zany de tena hoe tsisy oatra ve tsisy oatran'io ve
fa matoa Andriamanitra tonga ao dia tsapana Solomonina fa mahari-po Andriamanitra ary Andriamanitra tena hoe tena tiany Israely hoe io trano io dia io itoerany nefa ny lanitry ny lanitra aza tsy ombony voninahiny ravana malala fa za koa teteny aminao androany misy fotoantsika mitenin'izany mety misy fotoana ianao any anatina toerana tery ianao mety any anaty toerana mety tsy zarizary ianao misy fotoana ianao sadaikatra hoe Andriamanitra tokoa hoe dia tsy mino ianao hisy fanatrehan'Andriamanitra amin'ny toerana misy anao io izy hoe ity ve dia hisy voninahitr'Andriamanitra lanitry ny lanitra aza tsy ombony voninahiny dia izy ve hiditra ato fa za miteny anao halleloia manana finoana ianao dia mifalia fa Jehovah dia akaikin'izay rehetra miantso azy dia izay miantso azy marina tokoa naiza naiza toerana misy anao tsy ampahafirin'ny tranon'ny Solomonina ny tempolon'ny Solomonina zany fa za teteny aminao androany amasino ao dia asivo etaeta ao fa Andriamanitra tonga amin'ny toerana izay misy etaeta iverenantsika izay rehefa ary amin'ilay valiny vavaka teo fa izay mba tenin'ny Solomonina tena ohatry ny teteny Solomonina hoe Andriamanitra tsy mendrika anao ange fa zao fotsiny 1:15 koatreo ny fivavaka ny fofonan'ny mpanomponao Jehovah Andriamanitra mba ho henoinao ny fitaranana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eo anatrehanao 1:20 mba hiratany masonao andro aman'alina amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana nolazaina hoe ao no asiako ny anarako henonao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity toerana ity ary henoy ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy dia meno any an-danitra fonenanao ianao eny menoka mamela azy nangatahany Solomonina zany Andriamanitra atreho ny fivavaka aoka ny masonao hiratra halleloia hiratany masonao andro aman'alina amin'ity trano ity misy jiro mirehatra zany amin'le trano misy maso miratra foana halleloia vomalitsika ny resaka zany fa Andriamanitra rehefa mijery olona rey dia anisy soa ary Andriamanitra mitodika ao amin'io tempolo io zay mba faniriny Solomonina ry havana malala inona zay trano be mijoalajoala tsy misy mason'Andriamanitra ry havana mijery inona zay fiangonana mety hoe tena vitanao tena bois de rose palissandre mihitsy ny gorodona takela-bolamena takela-bola fotsy fa tsisy mason'Andriamanitra misy saika ho jereko teto saika tasinge nefa mety tsy hitako ato saika asehoko anao ngamba ataontsika amin'ny andro manaraka raha tsy hitako fa sady miteny any no jereko eto fa za ry havana malala tena teneko anao fa ny trano ry havana malala nisy fikafa ny foazany ara-panahiko dia tena trano tsy ampozina ao zany tena trano tsy ampozina halleloia fa trano kely zany trano kely tena trano bongo tafo bozaka fa ny nahavariana ry havana malala dia zao tao an'ny delivreny tao an'ny nandray fanahy masina tao an'ny tsapako zany hoe niova fo nisy fiadanana nidina tato anatiko halleloia fa tena teneko anao nge ry havana malala fa ny angezan'ny trano anankiray zava-poana raha sanatria tsy misy mason'Andriamanitra miratra ao andro aman'alina fa ny trano anankiray trano bongo halleloia halleloia ingeseko zavatra ianao ny fahitako ato mantsy le izy nefa ilana tsiny fa tsy netiny sokatra ekesehoko anao mantsy hoe taky ny ahoana moa ry havan'izany hoe
fiainana mitady an'Andriamanitra zany. Ianao aza mieritreritra hoe tsy maintsy anatina trano mijoalajoala be ianao vao hitan'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny toerana misy ianao io, asy ho etaeta ao. Ary tena angataka Solomona mba hatreo ny fivavaka sy fifona ny mpanomponao. Raha ohatra ny avana malala. Halleloja. Nareo amin'ny groupe rehefa avy eo afaka ameko an'izay sary zay, dia ampisehoako anareo zany. Dia fantatrareo ankehitriny hoe misy olona avy any anaty tranotrano bongo tany ny anatra baiboly, tany no ny fadianina, dia anisan'izay mivady reto. Halleloja. Mpatsiva anazy rehefa avy eo dia ho asehoko anareo hoe zao ny atao isa, zao ny anganay. Halleloja. Ary iriarianay zany. Tany amina fiangonana mijoalajoala be, ohatry ny tsotsorika ny hidina tany any anaty trano bozaka, trano tafo bozaka. Fa tsy rezany trano, tsy reny tao ivelany teo hoe trano tafo bozaka. Fa renao zany fanatrehan'Andriamanitra. Satria naniny nisy fahamasinana tao, nisy etaetany tady an'Andriamanitra tao. Dia tao any délivrer, tao any no afaka tamin'ny fiainana zao tontolo zao. Zao hitanao zao. Ka ny fivavaka sy ny fifonana tsy atrehan'Andriamanitra zany ryavana, zany vavaka fitarainana tsy hainon'Andriamanitra zany. Raha masonao latsaka sy tarainanao io tsy hitan'Andriamanitra, zava-pony reny. Zany natonga ny Solomona nangataka hoe Andriamanitra o, manatrehanao, enoy izahay, mirata ny masonao. Halleloja. Halleloja. Fa zany tafitrano bozaka zany tena eniko anao fa miditra anao madio tsara mihitsy. Toerana misy an'Andriamanitra diovy, halleloja, madio tsara. Mpanompon'Andriamanitra nitarika anay tamin'izany. Izay arabaiko eto satria mety mahitatsika eto izy, halleloja. Fa tena misy fanatrehany, halleloja. Ianao rehefa miaraka aminay eto dia izao, aza ny angezan'ny trano ny jerenao. Taka ny tenenanay foana, aza ny hoe hitanao hoe zavatra en ligne ny hitanao eto. Ravana malala. Fa ny zava-dehibe aminao, mahita an'Andriamanitra avy ianao, sa tsy mahita an'Andriamanitra. Halleloja. Ny zava-dehibe ry havana malala dia izao tsy ratsy ny trano lehibe, ary tsy ny teny mihitsy ratsy ny fiangonana. Ilaina ny fiangonana. Fa ny zavatra tena ilaina indrindra dia izao. Ny Andriamanitra mihaino, Andriamanitra manatrika, dia Andriamanitra mijery, dia Andriamanitra miteny. Halleloja. Ao ianao zany, dia mahatsapa ianao fanatrehan'Andriamanitra, dia fa izy izay. Dia hitan'Andriamanitra misy maso mihiratra andro aman'alina ao. Na matory ary ianao dia hitan'Andriamanitra io ady sainanao io. Halleloja. Hitan'Andriamanitra io mba nofinofinao ny amin'ny ampitsonao io. Halleloja. Tsara nge zany ravana malala. Na iza toerana misy anao. Halleloja. Dia misy Andriamanitra mihaino ny vavaka ataonao. Dia izao misy fomba fiteny taloha hoe misy mihaino. Tena ianao miteny dia misy miteny misy mihaino. Fa vavaka tsisy mihaino zany, aleo tsy mivavaka. Reraka fotsiny ianao miteny rehefa tsisy mihaino. Halleloja. Dia amin'ny fitoerana ao no asiko ny anarako ozy Andriamanitra. Ary vavaka ataon'ny mpanomponao dia manarika ity fitoerana ity. Halleloja. Andiny faharoa amby roapolo. Raha misy olona manota amin'ny namany ary ampiny aminy, ka tonga hianiny eto amin'ny alitaranao amin'ity trano ity, dia menoa any an-danitra ianao ka manova sy mitaraha ny mpanomponao amaly ny ratsy fanahy, ka ampitsingerina ny nataony tamin'ny lohany, ka namarina. Zany zany fangatahana daholo. Raha resy, halleloja, raha resy eo anoloan'ny fahavalon'ny Israely olonao ka nanontany taminao ary miverina sy manaikina ndraika mivavaka sy mifony eto anatrehana eto amin'ity tany ity, dia menoa any an-danitra ianao Andriamanitra ka mamelany fahotan'ny Israely ary ampodio amin'ny tany nomenao ny razana. Efa mijereny Solomona daholo ny zavatra rehetra mety hitranga. Raha tafanoty izy, Andriamanitra ho avy eto izy. Halleloja.
raha sendra resy izy Andriamanitra. Alleloia. Raha sendra resy izy Andriamanitra. Nonona no tany taminao tadidio fa ny mahatonga ny olona resy, mahatonga zanak'Israely resy ny fahavalo dia efa veriko aminao foana fa tsy inona koa fa vony fanotany tamin'Andriamanitra. Fa mbola nangataka Solomona ny enina te izany azy Andriamanitra dia zao taio ihany izy. Enoy izy dia mamela ny fahotany. 1:40 raha miantona ny andro raha tonga ny kere amainina ao Madagasikara zany any atsimo any. Engane any atsimo any amin'izao fotoana izao misy trano mety trano bongo fa misy mason'Andriamanitra miratra fa na ifindra monina any Antananarivo dolera ny olona any atsimo zany olona zany ho velomin'Andriamanitra ny amin'ny toerana izay misy azy. Satria izo ariavana malala afaka tonga daholo zany zavatra rehetra zany. Enge ambany mbola misy an'izany na misy ny mosary na misy na miantona ny andro na tsisy orana na misy mosary na misy marary na misy vai na misy aretana ninon'Andriamanitra. Zany hoe reny zavatra rehetra eny afaka tonga. Halleloia. Reny zavatra rehetra eny dia possible ho tonga eo amin'ny fiainantsika. Fa ny fangatahany i Solomona tsy hoe tsy isiny reny rehetra reny. Solomona tsy teny aza vela resy ireo. Solomona tsy teny aza vela isy mosary, aza vela iantona ny andro, aza vela diso fanantenany ireo. Solomona tsy niteny hoe aza vela tsy manam-boly zany ireo. Satria fantatry Solomona fa fiainany zany ny andalantsika eto tany dia ny misy fotoantsika miatrika an'ireny zavatra ianao za mietrehitra fa raha mivavaka ianao tsy handalo olana ara-bola ntsony. Ianao za mietrehitra fa raha hivavaka ianao tsy hisy olana zany ntsony ny fiainanao. Aza mietrehitra ianao fa hivavaka ianao ka tsy hisy zavatra ampitomany ianao zany ntsony hampalelo anao amin'ny fiainana. Misy reny. Possible misy ny mosary. Fa zao ny fangatahany Solomona dia zao raha tonga ny mosary, raha tonga ny faharesena, raha tonga eto ny olonao, mananty tanana aminao, tonga manetrina eto aminao. Ho ten'Andriamanitra hoe izay vavaka rehetra raha misy mosary amin'ny tany na arety mandringana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sy sopanga na misy fahavalo na fahirano amin'ny tany na amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona rehetra. Izay vavaka rehetra sy fifonina rehetra ataon'ny olona na ny Israely rehetra, olona rehetra izay samy mahalala ny fahoriany sy ny alahelo ny avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity, mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity. Ary tena tonga amin'ny fony sy ny fanahany rehetra rehetra hivavaka amin'Andriamanitra. Dia mbola nangatahany Solomona hoe teno izy dia valio izy aza mitody damosina ianao Andriamanitra, mamalia vavaka ianao Andriamanitra. Nangatahany Solomona hatraminy hoe ary ny vahiny koa izay tsy isan'ny Israely olonao. Halleloia. Nivavaka ho antsika Solomona tamin'izany ry havana. Tsika nge zany, tsika nge zany vahiny zany, tsika nge tsy zanak'Israely. 2:30 ary enoy koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao lehibe sy ny tananao mahely sy ny sandronao ahizitra. Raha avo izy ka mivavaka manatrika ity trano ity dia mienoa ny an-danitra fonenao ianao ka manaova arak'izay rehetra iantsony ny vahiny anao mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao atahorinanao taka ny atahoran'ny Israely olonao ihany. Ary mba ho fantany anaranao izay efa natsony eto amin'ity trano nataoko ity. Halleloia. Ho antsika zany. Efa nentina mbavaka mialoha nge tsika io e. Nivavaka amin'ny valy nge efa nentin'ny Solomona mbavaka mialoha nge tsika vahiny ry havana malala. Vahiny fa mahafantatra ny fahalebiazany anaran'Andriamanitra. Halleloia. Hoy ny mpanompo sampy, nareo mivavaka amin'ny Andriamanitra izay tsy anareo, fa Andriamanitra atsika. Tsy any zanak'Israely ihany fa atsika. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia atsika. Andriamanitra, tompoko. Halleloia. Tsy haiko ianao. Fa Andriamanitra eto amin'ity tokantrano ity, Jehovah Andriamanitra ny Israely. Dia Jehovah Andriamanitra rado rakoto salama menakavy kely. Halleloia. Ho anao zany. Daza mihafahafa ianao. Fa ho anao. Halleloia. 5:30 raha mivoaka iady amin'ny fahavalony ny olonao na hoaiza ny andrahanao azy ka mivavaka aminao manandrify ity tanàna ity izay novidinao sy ity trano izay nataoko amin'ny anaranao dia enoy any an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Halleloia. Raha hivoaka iady ianao, raha misy fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny tempolinao, misy mason'Andriamanitra eo misy sofin'Andriamanitra eo misy vavan'Andriamanitra eo ndana mivoaka miady. Fa Andriamanitra ame anao rariny.
am'Andriamanitra meanao rariny raha manota aminao izy fa tsy misy andiny faina am'tepolo raha manota aminao izy anaty parentèse fa tsy misy olona zay tsy olombelona tsy manota halleloia fa tsy ararotsitsika nefa zany io ary le teneniko anao fa tsisy tsy manota mo fa de daholy ary varibobany ota misy fotoantsika solafaka halleloia ary zany nilantsika an'Andriamanitra mamela heloka halleloia raha manota ny olona raha manota aminao iny olona fa tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anolon'ny fahavalony ka de entiny mpamabo ho babo any amin'ny tany na ho lavitra nao akaiky izy ary matsiaro any amin'ny tany nitondrana azy ho babo izy ka mibebaka sy mifona aminao eo amin'ny tany zay nitondrana azy ho babo ary manao hoe efa nanoty zay ka efa nanao meloka teo amin'ny sy efa nanao ratsy ka de niverina aminao ny fony sy ny fanahy rehetra izy ao amin'ny tany nitondrana azy ho babo ary mivavaka manandrify ny tanany azafady manandrify ny taniny izy nomenao ny razany sy ny tanàna zay nifidinao ary ny trano zay nataoko amin'ny anaranao de noheny an-danitra fonenanao ny fivavany ny fifonany ka omeo rariny izy ary mamelany olonao na de lasany amin'ny tany fahababona ary fanao Daniela zany nataony Daniela i Daniela rehefa mivavaka izy ny telo isan'andro de voa ny varavarankely de manarika ny Jerosalema izy fantany hoe arivo ary Jerosalema manarika any izy de mivavaka io ange zany efa any Babilôna fa mivavaka de nenon'Andriamanitra halleloia novonjen'Andriamanitra satria naniny satria na de any an-tany lavitra ary de niantso an'Andriamanitra akaiky izy rehetra miantso azy Andriamanitra ry avana tsy mila nandefa SMS tany a Jerosalema i Daniel fa nitodika tany fotsiny zany hoe mibanjina an'Andriamanitra fotsiny de Andriamanitra teo andro aman'alina halleloia ary ankehitriny Andriamanitra andiny fahefapolo mifona aminao ankilatra amin'ny masonao ary ka nysofinao ieny mivavaka teto amin'ity fitoerana izy sarotiny mihitsy Solomona tam'izany fangatahana zany hoe ny masonao de ny sofinao Andriamanitra oka hoeto lalana halleloia fantatry Solomona fa raha jeren'Andriamanitra izy ka henon'Andriamanitra izy de zay ny atao fiainana de tsisy mahaory de tsisy mahakivy fa rehefa henon'Andriamanitra de hitan'Andriamanitra ianao de zay ny atao hoe tafity ianao ry havana malala halleloia andiny ny fahatraika ambin'ny folo ko ankehitriny mitsangana Jehova Andriamanitra ho amin'ny fitsaranao de ianao sy ny fiaran'ny herinao aoka mpisoronao hitafo famonjena Jehova Andriamanitra ary aoka ny olona masina hifaly amin'ny soa ry Jehova Andriamanitra aza lavinao ny voaositrao tsy arova ny famindrapo nampanantenana any Davida mpanomponao halleloia nivavaka ho an'ny mpisorona ihany koa i Solomona halleloia ataovy zay tonga antsika ho mpisorona halleloia fa misy vavaka manokana keo fa natao tamintsika tam'izany mitsangana ho amin'ny fitsarinao ianao sy amin'ny fiaran'ny herinao ary mpisoronao hitafo famonjena halleloia ny mpisorona saotra Jesosy ary aoka ny olonao masina hifaly amin'ny soa halleloia nentina mbavaka tsika mba hifaly amin'ny soa ry havana malala ny olonao masina tsika nge zany amasiny ny tenanao to tsika teny hivavaka fa misy soa no manina ao atsika tam'izany efa hatram'izany ry Andriamanitra aza lavinao voositrao tsy ho lavin'Andriamanitra ane ianao tsarovy ny famindrapo ho amindra fo aminao ane Andriamanitra saotra Jesosy andiny fafito tantara faharotoko fafito afaingafainganiko halleloia ary rehefa vita zany vavaky Solomona zany de nisy afo latsaka fa ny an-danitra ka nandevina mifanatitra hodorana sy mifanatitra falatsatra vo vita zany le vavaka halleloia tonga de nisy afo nidina tsy afo mandrava taka ny Sodoma sy Gomora fa afo nandevina ny fanatitra zany hoe afo nafakasitrahana ny profy rehavana tam'izany fotoana zany fakasitrahan'Andriamanitra fanatitra ataonao de misy afo midina avy any an-danitra mandorana iny halleloia zay le afo nenasany Abrahama rehefa nanao fanatitra izy ilay fatana amin'ny rehetra afo ny teti ny fanatitra any amin'ny Genesis halleloia tsy niala teo Abrahama raha tsy nisy an'iny afo izy satria raha niala teo izy de ny vorona manidina no nitsaingoka ny fanatitrany aza miala eo atongotry ny tompo ianao mandra-parenao fakasitran'Andriamanitra zay le afo nidina de ho tsapanao fa ren'Andriamanitra ny vavakao halleloia amin'ny anaran'i Jesosy rapitso isika
anaty fotoam-bavaka. Alleloia. Atsapan'izany hoe vavaka ao fanatitra enina hoe misy afo midina mandevona an'izany. Samy mivavakantsika ao amin'izany. Mba tena atsapantsika n'izany ao anaty commencement anaty fotoam-bavaka hoe misy fanatitra ny vavaka ataonao io reno mihitsy tena zany misy afo midina mandoro fakasitrahana ny dikan'iny. Nakasitrahan'Andriamanitra ry havana. Ny zavatra rehetra nytenenin'ny Solomonina teo mety lava be zany ny tsika ary teneniko anao fa ny fehezina koa zany mba ho fohy mba ho azo soratana fa mety tsy fantatro adiny firy Solomonina no mivavaka teo fa amin'Andriamanitra tsy olana zany nampidininy ny afo akasitrahana tamin'ny vavaka rehetra zay nataon'ny Solomonina. Amin'ny anaran'i Jesosy hidina anie ny afo ny fiainanao, hidina andoro na inona vavaka nentinao toanatrin'Andriamanitra. Alleloia. Io fanoloran-tenanao io fonao toritory io ranomasonao latsaka io vavaka mipololotra io finoanao tsy mety miongotra io. Alleloia. Anaran'i Jesosy. Rehefa vita izany vavaka Solomona zany dia nisy afo. Mba hisy afo fidina any ny tokantranonao. Mba hisy afo fidina any eo amin'ny toerana izay misy anao. Dia afo izay andorony fanatitra izay natolotra ao an'Andriamanitra. Dia ho tsapanao, ho renao. Fa mankasitraka anao Andriamanitra. Tsisy fandavana ry havana. Rehefa miantso ohatra tsika miantso opérateur ohatra misy olana ianao amin'ny Orange na amin'ny Free na dia rehefa robot mamaly anao dia ny fanontaniana avalianao oui sans non. Rakoto salama tokoa ve io? Oui sans non. Oui ou non? Oui. Momba le téléphone numéro zao? Oui ou non? Oui. Misy olana teknika ianao? Oui sans non? Non. Hipaye facture ianao? Oui sans non? Oui. Carte bancaire sa inona? Oui sans non? Oui. Teto ngery havana. Zany ngery havana. Ny antso opérateur any lanitra ngery havana. Solomonina teto hoe ny zavatra rehetra nyteneniny teo oui sans non? Oui. Alléluia. Tonga dia oui. Tamin'ny alalan'ny afo tsy ny salasala. Tianao Jesosy ry havana. Ny anaran'i Jesosy ny vavaka rehetra izay nasandratra ao io any. Oui. Oui. Afo ny midina. Oui. Tsisy fisalasalana. Oui. Alléluia. Saotra Jesosy. Ary rehefa nidina izay, nidina ny afo, dia voalazan'ny ten'Andriamanitra, feno voninahitra Jehovah ny trano. Tonga dia feno. Le trano nytenen'ny Solomonina tsy omby anao ty Andriamanitra, hoy izy Andriamanitra ho isisiako fa omby anahy io. Alléluia. Amin'ny anaran'i Jesosy io trano kely tsika io. Io fo kely tsika fiainantsika kely io. Isy voninahitra, ho feno voninahitra Jehovah io amen. Ho feno voninahitra Jehovah io tokantrano kelinao io. Ho feno voninahitra Jehovah. Hoy izy Andriamanitra hoe omby anahy io ka. Solomonina teny tsy omby io. Fa Andriamanitra teny hiditra fa omby anahy io. Feno voninahitra Jehovah ny trano. Amen. Mahafinaritra Andriamanitra. Tsy hitanao mahafinaritra ve Andriamanitra? Hoe ny trano kely tsika ity. Alléluia. Alléluia. Zareo manao. Teneko anao hitanao ity efitrano kely ity. Ity efitrano ity dia ity efitrano ity mikasika ny asan'Andriamanitra daholo ny ataonay ato amin'ny izy ity. Za rehefa ato izay Jesosy mitoetra atao anatin'ny tokantrano fa ato amin'ity efitrano ity tena reko mihitsy renay mihitsy misy hafa kely mihitsy ny fanatrehana ato amin'ity efitrano ity. Tena ato tsika manao an'ireny sabata ireny, ny resaka rehetra, ny radio anao mandeha andro aman'alina rentsika ireny ato daholo ireny miainga dia tena reko renay mivady Jesosy misy fanatrehana ato. Alléluia. Ary no hitan'ny zanak'izy rehetra ny latsahan'ny afo sy ny voninahitra Jehovah teo amboniny any dia niekohaka tamin'ny lampivady izy ka nivavaka sy nideran'Andriamanitra. Alléluia. Faly nge Solomonina ry havana. Eritreretinao rehefa faly izy dia zao ny zavatra nataony, jereo ny fanaritra nataony. Any amin'ny andiny fahaefatra any tapany faharoa. Namono zavatra tao fanaritra izy dia omby 2,4 sy ondry amanosy 2 amby ray hetsy. Tsy haiko intsony ny valeran'izany. Raha afaka manao compte ianao fa tsy tambo isainy zany raha vana malala. Tsy tambo isainy zany.
ary tsy nanisan'izany Solomona tsy nikontiny valeran'izany izy fa aminy zany voninahitr'Andriamanitra tonga teo amin'ny trano zany zany ny zavatra tena ambony indrindra zany ary tsy voavidy voly zany ary Solomona namasina teo vonikanja de mbola nanaritra indray izy nanantenana fanahitrodorana sy sabory an'ny fanatim-pihavanana fa ny altara-valana zay nataon'ny Solomona de tsy omby ny fanahitrodorana sy ny fanahitra hoanina ary ny sabory hitanao ohatrany hoe le fasiana fanatitra iny zany tsy omby ny déborde tanteraka satria be loatra ny fanatitra noho ny fasiana fanatitra tamin'izany noho n'inona noho ny hafalian'ny Solomona tamin'ny fankasitrahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afo zao nefa riavana malala androany de faly ny olona afotoana 7 andro izy faly teo foana fa zao tonga teo am'le andin'ny faharaiky amby folo amin'ny tantara faharotoko fa 7 am'izay tsika ny valim-bavaky Solomona aika riavana malala mbola tsy valim-bavaka le afo nidina halleloia mbola tsy valim-bavaka iny fa iny fankasitrahany nentina Andriamanitra nanam-porofona fa eo izy ary za teteny aminao za mino fa rehefa nomboka nijery an'izao fandarana zao ianao de nomboka nahita fotsiny hoe nisy afo nidina halleloia nisy afo nidina tany anatinao tany mbola zay aloha nitanao fa tsy le afo ny valim-bavaka tsy le afo ny valim-bavaka fa ny valim-bavaka any amin'ny andiny faraiky amby folo Andriamanitra miteny toy izany ny nahavitany Solomona ny tranon'i Jehova sy ny lampanandriana ary samy nataon'ny Solomona lavorary avokoa zay rehetra efa voahevy ny tao anatin'ny tranon'i Jehova andiny faharoa amby folo ary Jehova niseho tamin'ny Solomona noho ny alina ka no tamin'ny hoe halleloia mario amin'ny baibolinao am'izay ty manomboka eto marana-parana antsika azy mahafinaritra be mihitsy izy ty andiny faharoa amby folo ary Jehova niseho tamin'ny Solomona noho ny alina ka no tamin'ny hoe efa reko ny vavaka ao halleloia ary efa nofidiako ho ity fitoerana ity ohatran'ny fanateram-panatitra halleloia ny fidy nitokodina teny Andriamanitra nampitovy prix nitady entana tonga ny fotoana ifidanany anankiray ato anitoetra halleloia ravana malana reny ny vavaka tsy reny fotsiny fa ny fidy izy eo izy nitoetra mba angatao zany androany hoe Andriamanitra mba fidio ty toerany ity mba fidio ty tranoko ity mba fidio ty foko ity halleloia mba hitoeranao halleloia fa tafity ianao zany nateo fiainana tafity ny tranonao fidian'Andriamanitra hitoerany zany ny biraonao fidian'Andriamanitra hitoerany zany eo amin'ny fianaranao fidian'Andriamanitra hitoerany eo amin'ny asanao tomobilinao ny toeranao ny tokantranonao ny aminao manontolo ny fonao ny sainao ny fanahinao hitoeran'Andriamanitra fidian'Andriamanitra hitoerany any an-danitra ny fotoana riavana malala ny eto an-tany zany no milamina zany hoy ny tenin'Andriamanitra ko indro raha mampiantona ny andro tenen'Andriamanitra tokoa fa tena ho avy fotoana ampiantona ny andro izy possible aorianao tsisy ranon'olona ozy ny tenin'Andriamanitra asiko mandany ny tany ny valalaka naterako anety mandrikana ny oloko afaka ho tonga zany rehetrarehetra zany saingy andiny faefatra amby folo raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy aniritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dingan'ireo mario ireo ho avy aniritena aloha mila fanetretena tompoko ny manantona an'Andriamanitra ny fanetretena ny ilain'Andriamanitra voalohany aminao ozy ianao za te hitan'Andriamanitra za te hatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra fanetretena aloha ny ananao voalohany faharoa manakaraka an'izany hivavaka miresaka amin'Andriamanitra talao amin'Andriamanitra hitady ny tavako hivavaka sy hitady ny tavako zay tena mikatsaka tena mangady ry havana malala ohatry ny reny mangady puits reny mangady rano lavadrano reny tsy mijanona mandra-pahita aloharano betsaka amintsika no mivavaka 2 minitra 3 minitra 4 minitra 5 minitra 10 minitra tsy mahatsapa ny ninona akory de efa mitsangana fa ho an'ny olona anankiray voniny hitady an'Andriamanitra rehefa tsy mahazo aina izy eo am-pandoliana mipetraka izy tsy mahazo aina izy eo am-pipetrahana mitsangana izy azo ny ampiana hira fiderana azo ny ampiana zavatra tsy fantatro avy fa ny tanjona de zao ny mahita an'Andriamanitra de ho hitanareo aho izy rakatsahinareo amin'ny fonareo rehetra sy ny sainareo sy ny fanahinareo rehetra halleloia tadidio manomboka zao mahatonga anao tsy mety tafiditra mibabaka satria anao tsy mikatsaka
ozy rehefa 10 minitra zay nenao lera ny jerenao fa ho an'ny olona tiany hitady an'Andriamanitra tsy ny lera ny jerena fa ny fahatsapana ny anaty efa midina ve zany afo zany. Halleloia. De miala amin'ny ratsy fanao zava-dehibe zay a. So de entina bavaka de vavaka fa tsy ala amin'ny ratsy fanao. Tadio zany teny anabavy ama zany. Fa ny elany ny azony ratsy fanao rehetra ny elany a. Ary anisan'ny fifaliana ho any mihitsy mahita zany hoe olona manaraka fandarana eto de miala amin'ny ratsy fanao zany indrindra ny anton'izao fandarana zao. Ny mirakla ngeza indrindra tokony ho hitanao de enao niova fo. Zany vola sy miliara zany levana ambony a. Ary tsy ho avelan'Andriamanitra manitra zany ianao. Fa ny mirakla raha eto am'izao fandarana zao de io fonao io ianao tia mijery zavatra ratsy tsy te hijery an'ireny zany mirakla zany. Ianao tia miteny ratsy lasa mpitoroteny mirakla zany. Ho tahin'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Ary raha manao rehetrarehetra zany de iaino any an-danitra ka hamela ny elony sy anasitrana ny taniny. Halleloia. Ary zao de hiratra amin'ny masoko ary nisofika ian'ny vavaka zay efa teto amin'ity fitoerana ity fa efa nofidiko sy mamasiky tany ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary masoko sy ny foko ho amandraka aty. Fa tokantrano hoe misy an'io soratra io. Anisan'ny teny mahafinaritra nay mihitsy io de misy an'io soratra io atao tokantrano mba feno andre soratra ten'Andriamanitra fa mahafinaritra atao tokantrano izy io misy an'io hoe efa nofidiko sy mamasiky ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay a sy ny ary ny masoko sy ny foko de ao mandrakarivo. Tsy mijery fotsiny Andriamanitra fa sady miendo. Ary tsy miendo fotsiny izy fa novidiany ianao de no amasininy de nampitoeriny ao ny anarany. Halleloia. Ary ny masony a mijery de ny fony. Tianao Jesosy. Misy fitiavan'Andriamanitra tokantranonao. Zany ny atao hoe olona tafita amin'ny fiainana. Mandainga ny olona mitendry raha hoe fanananao tômôbila tsara be any mahatafita amin'ny fiainanao. Ilaina ny tômôbila tsara be. Mandainga ny olona mitendry fa ianao havita trano ihany ny ianao tafita amin'ny fiainanao. Tsara ianao manana trano. Fa ny olona tafita sy ho tafita eo amin'ny fiainana ary ho tonga any an-danitra de ny olona zay tsy miala eo ny mason'Andriamanitra amin'izany olona zany. Tsy miala eo ny mason'Andriamanitra. Ny vavaka rehetra ataon'izany olona zany henon'Andriamanitra. Ary tian'Andriamanitra. Misy fitiavanao. Le olona tian'Andriamanitra, Andriamanitra tian'le olona. De ho tain'Andriamanitra antsika rehetrarehetra. Za maniry de maniry mba ho tempon'ny Solomona isika tsirairay avy. De angatao zany androany Andriamanitra oka mba hoety mandrakariva koa ny masonao. Oka mba hoety mandrakariva ny sofinao. Amin'ny fotoananao mandalo ady hitan'Andriamanitra ianao. Mitradradrandra ianao ren'Andriamanitra ianao. Ary zavatra rehetra ataony aminao de ataony amin'ny fitiavany satria ao aminy ny fonao. Maherezy ianao ombanao an'i Jesosy. Omba antsika ny Andriamanitra. De mino ampavarainao zay afatra zay misaotra ny abavy amitsika fa de ho ao aminao koa ny mason'Andriamanitra. Ho ao aminao mandrakariva amin'ny masony sy ny sofiny sy ny fony de mahereza isika tsirairay avy hivavaka tsika ao aorianan'ity iray. Halleluia. Nisa,
fepetaniony ianao amen tsy hanavitra anao izy any sotra Jesosy alleluia aza mierikerika antsony fa ny tompo momba anao anasitrana ny fomaratranao any Andriamanitra alleluia raha antsika vavaka zany toriteny zany ravana malala dia raha antsika vavaka halleluia tena hoe andaontsika ry avana androany tena hiteny mihitsy ny hoe Jesosy tena ilainay ianao halleluia andaontsika tena hiteny mihitsy androany hoe Jesosy Andriamanitro tena mila anao ny fiainako tena ilaiko ianao omba ilaiko ianao anatrika eo amin'ny fiainako halleluia raha Andriamanitra manatrika eo amin'ny fiainanao ry avako malala dia tena te hampairanao fa tsy possible zany ianao tsy ho tahin'Andriamanitra zany tena ho tahin'Andriamanitra mihoatra noho ny teo aloha ianao dia tsy hatsiaro irery ianao dia tsy hatsiaro miady rery ianao dia tsy ho resy ny fiainany zany ianao tsy ho resy anady zany ianao tsy tanondriky zany tsony ianao fantatrao ny lalana mody fantatrao ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra fantatrao aiza ianao tokony hanandra-tanana amelatra ny tananao dia hiantso dia hitaraina za tena teteny aminao ry havana malala androany afaka mahita valim-bavaka ianao afaka mahita fahasoavana ianao afaka mahita fahasoavana ianao amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra tokony hisy vokany amin'izay manomboka eto ny fotoana laninao anompoana ao an'Andriamanitra mila fa voarainao ny afatra teo mila manetry teny ianao mila miala amin'ny ratsy fanao ianao mila mivavaka ianao mitady an'Andriamanitra ianao halleluia dia ho tonga eo amin'ny fiainanao ane amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany dia hiaino anao ane Andriamanitra tena hiaino anao Andriamanitra sotra Jesosy midera sy mankalaza ny anaranao zay Jesosy amin'izao fotoana izao matoky loatra izay Jesosy matoky sy mino fa natao an'ny tsirairay avy aminay eto zany teny zany matoky sy mino Jesosy malala fa tena miniry be dia be aty anatinay amoa avy zatoy ny aty anatinay tsirairay avy zany teny zany matoky Jesosy fa tena hidiranao ny fiainanay tsirairay avy reto hidiranao ny fiainanay tsirairay avy reto na dia nietretinay azy Andriamanitra hoe tsy ho omby anay Andriamanitra tsy ho omby anay tsy ho omby anao izany trano kely tepoly kelynay zany dia hiditra ianao dia ho feno voninahitra ao ny fiainanay ta io Jesosy mba ho feno voninahitra ao ny fiainanay rehetrarehetra reto mba ho feno voninahitra Andriamanitra ny fiainanay rehetrarehetra izay manatrika reto tahako mihitsy amakivaky tahaka n'ilay fatana mirehatra tamin'ny androny i Abrahama Andriamanitra
ny fanatrehanao amankiny anay tsirairay avy ny tokantrano any dia atsapa afo miredareda ao anatinay izahay dia atsapa afo miredareda ny anatinay izahay dia atsapany zany hoe zany ny atao hoe afo midina dia izy vavaka mirehatra sy miredareda ty anatinay dia iovan'ny fivavahanay iovan'ny fomba fivavakay Jehovahandriamanitra iova Jehovahandriamanitra voninahitry ny anaranao Jehovahandriamanitra misaotra Jesosy mideranao zay ankehitriny Jesosy dia manome voninahitra anaranao satria fantatray fa tsy rery zay fantatray Jehovahandriamanitra fa tsy rery zay manana anao ary fantatra fa nizy eto ka vonina dia samy afaka ny ahitanao zay tsirairay avy ahitany voninahitrao ary atsapany fanatrehanao manomboka eto dia iovan'ny fomba fanomponay anao iovan'ny fahatsapahanay zany miaraka aminao zany no pirofo fanandroso amin'ny lalindalina kokoa zay misaotra re Jehovahandriamanitra fa zany teny zany tsy avy amin'iza fa avy aminao ihany misaotra ne Jehovahandriamanitra fa raha tsy teto koa ianao nanatrika raha tsy teto ny masonao tsy teto ny vavanao tsy teto ny sofinao dia tsisy nina afaka noenonay teto androany Jehovahandriamanitra fa niteny taminay indrainao ka isaoranay ny anaranao lehibe zany misaotra Jesosy zay tsy voalazako ianao malalany masoa fantatra fa anao mihoatra lavitra ianao amin'irety mpanomponao tsirairay avitra to misaotra tompo voninahitra dia ho anao dia vosasatana kosa dia afatro am'ranao tsy afaka hitsaingo kana dia litera ray tamin'izay nafafy teto azy vonafafy rehetra dia amoa avy zato eny avokoa misaotra Jesosy malalo halleloia amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ampandrosika navavitsika rodinina avy any Koeta ivavaka ho an'ny firenena tay tompo anabavy rodinina tahiny tompo paster tahiny tompo tsika tsirairay avy izay nanaraka izao fotoana izao mbola hiara hivavaka antsika napetraka ho an'ny firenenantsika amin'izao androany izao tompo ray masina tsara indrindra ao mbola faly nisaotranao izahay Jesosy malala ao satria mbola afaka nitantana sy niaro anay ianao nandritra ny tontolo andro izay nandiavinay tamin'ny androany izao Jesosy saotra betsika Andriamanitra amin'ny fitantananao anay amin'ny fitiavanao anay amin'ny famindrampo izay nataona taminay tsirairay avy rehetra Jesosy ka mbola afaka ny aina zay hafatra avy taminao zay hafatra mamelombelona ny fanahinay zay Jesosy io izany tompo no hisaoranay ianao ary ankehitriny tompo dia mangataka aminao izahay raha misy zavatra zay tsy mety nataonay nandritra n'izany tontolo andro izany tompo dia ifonanay izany Andriamanitra avelany elo koa tsirairay avy rehetra Jesosy malala o mamindrafo aminay ianao ka resy ny fonay zay atolotra ianao Jesosy io fa minao anaty koa izahay ary ankehitriny izahay tompo agnapetraka ho an'ny firenenanay Madagaskaranay eo am-pelatananao Andriamanitra amin'izao raha faran'izao Jesosy io maro Jesosy amin'izao fotoana izao misy mandalo amin'ny fahoriana mandalo amin'ny fijaliana Jesosy malala o ary misy marary amin'izao tompo dia manana hetaheta eo aminao izy re tompo manana hetaheta te hazo fanasitrana amin'izao tompo izay marary na l'hôpitaly na tokantrano na aiza misy toerana misy azy Jesosy malala o dia manana hetaheta te hazo fanasitrana zany izy Jesosy malala o dia angatahika amina tompo hanome fahasalamana ho azy hanasitrana azy na inony aretiny izay mandala eo amin'ny tenany izay maneny tenana eo amin'ny tenany Jesosy dia angatahika amina tompo hanome izany fahasalamana izany ary amin'izao Jesosy malala o raha misy izay manana olana sy problema Andriamanitra dia mangataka ana tompo hamaha izany olana sy problema izany Jesosy malala o aoka ianao Andriamanitra hijery todika izy ireo amin'izao fotoana izao Jesosy malala o ka eny vavaka izahay Jesosy malala o haraka ny teninao izay nafafimpanompona teny Jesosy malala o raha miantso anao izahay Jesosy o raha mitaregna eo aminao izahay Jesosy o dia mangataka anao izahay dia hamaly izany vavaka izany
hamaly zay anjo hamaly zay teny zay atolotra ianao Andriamanitra amin'ny tenanay zay mangetahita tompo zany no angatahinay tompo ray masino amin'izao Jesosy engane tompo eo vahoakana Jesosy mba hitodika eo aminao mba hiankina eo aminao araka ny teninao Andriamanitra zay any amin'ny Jeremia 7:20 Jesosy zay teny zay fanantenana ho anay tsirairay avy zany ary raha hiantso ahy ianareo handeha sy hivavaka ka amiko dia hiaino anareo tompo miantso anahy tokoa izahay ary miankina eo aminahy tokoa izahay Jesosy malala mba hamindra fo aminay tsirairay avy hamindra fo amin'ny firenenanay Jesosy malala Jesosy satria ianao tia zahay Jesosy ianao miantso anay Jesosy mba hialanay amin'ity tany zay ratsy zay toerana zay misy anay zao tontolo zao zay tsy tany fiadanana zay tsy tany fanasitranana fa eo aminah Jesosy eo ankaikinah Jesosy no mahatany fahasambarana ahatany fifaliana tompo dia apetrako eo aminah izany ny firenenanay sy ny reto vahoakanah zay nanaraka eto Jesosy malala na ino zay zavatra zay misehony amin'izy ireo dia ankinika aminao Andriamanitra na omba izy ireo isan'ny tsirairay avy amin'ny isan'ny tokantrano zay misy izy ireo dia izany Jesosy vavaka apetrako eo am-pelantananao ka resy tompo ndreto zay dia hifandao Andriamanitra kanefa ianao Andriamanitra tsy mandao anay dia anjelina masina mitoby manodidina anay amin'izao alina izao saotra ray saotra Jesosy malala Alleluia amen. Alleluia saotra betsaka nabavintsika rodinitsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia misaotra anao koa nahatrany hatramin'ny farany dia tapitra eto ny fandarantsika ny tapitra fa raha mbola te araka aminay ianao dia miditra amin'ny site web any akiradio ianao www.ndramokaizo.com dia afaka maheno ny onjapeo anao dia maheno toritenina isaky ny adiny telo amin'ny ray maraina dia efa misy amin'ny 4 maraina amin'ny 7 maraina ary amin'ny 10 maraina dia amin'ny ray atoandro amin'ny 4 hariva amin'ny 7 hariva ary amin'ny 10 alina dia mahereza ny fandarantsika ity tsy mbola mandeha aloha raha pitso amin'ny 10 maraina fa amin'ny lahady zao fandarantsika zao miverina mandeha amin'ny radio antsika amin'ny 10 maraina raha mbola tsy raino hatramin'ny voalohany ianao tsika moa dia manana fotoam-bavaka zay eto amin'ny fandarana Ramokay izao dia mitandrina ny andro sabata dia ny andro fafito ny andro fitsarana ka raha mahaliana anao dia raha mipitso manomboka amin'ny 2 ora sasany dia tonga eto indray isika ao anaty fotoam-bavaka tarikitao mampiona dia mitory ny tenako famerohan'izay raha pitso amin'ny 7 maraina dia ho tonga eto izy amin'ny rahalahy kely avy any Allemagne rahalahy Jonathan hitondra ny commencement akira moa rahalahy Tojo amitina ny toriteny rehetrarehetra tamin'ity herinandro ity izay isaorana azy amin'ny rahalahy mankasitraka anao amin'ny rahalahy zay mamelombelona ny fosin'ny fananay sady manahitra anay amin'ny fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny commencement io ka dia hotahin'Andriamanitra ny nareo amin'ny rahalahy dia misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany tsy aletana zavatra be dia be satria raha tsika to dia mifantoka ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra aloha dia raha pitso ary ny fotoanantsika mahereza samy hitahin'Andriamanitra raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy dia raha pitsotsika eo ary ny vavaka fiambenana ataontsika ohatro kosa dia amin'ny lahady alina indray tsika vao misy fa raha pitso vita amin'ny fotoam-bavaka raha pitso dia mitsahatra kely matory alohantsika rehetrarehetra tsisy mifandarina vavaka fiambenana raha pitso samy hitahin'Andriamanitra mahereza daholo isika tsirairay avy voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia amen.